Samy manana ny harena voajanahary mampiavaka azy avy ny faritra tsirairay manerana ny nosy. Ho an'ny tapany avaratra ny nosy dia ny harena-dranomasina, ny tontolo iainana ary ny fambolena sy ny fiompiana. Manofana ny tanora ho teknisianina amin'izany ny Institut Universitaire de Technologie et Agronomie de Mahajanga izay manana antenne eto Antsohihy. Tanjona ny ho fampandrosoana miainga ifotony aty amin'ny faritra sy ny teknisianina avy eto an-toerana. Hofanina izy ireo mba ho matianina, izany hoe technicien supérieur. Rehefa ny aty amin'ny faritra no mandroso dia ny firenena rehetrarehetra zany dia mandroso ihany koa. Ka vonona zany izay ao amin'ny Iutam amoakan'izay ankizy mba ahafahantsika tsy hanafatra olona avy any ivelany. Tanora 13 mianadahy navita fianarana nandritra ny 3 taona no nanao soutenance avy amin'ny Iutam Antsohihy izay nitondra ny anarana ezaka. Andian'ny faharoa izao antenana araka izany fa hitondra fampandrosoana ny faritra ireo tanora ireo.